manolotra ny arahaba tompoko. Ia malefaka ny varatra azy amin'izao faran'ny herinandro izao, na izany na tsy izany, mety mbola voatana ny volonandro ririnina ka mety mbola hita taratra ny orana malefaka aty amin'ny fatra Isava, Analanjorofo ary ny fatra Atsinanana. Misy fiovana kosa ny maripana indrindra ho an'ny afovoantany sy ny fatra atsimo, ka mety hisy fiakaran-kely zany amin'ity faran'ny herinandro ity, fa misongadina kokoa izay fiakaran'ny maripana izay manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao. Raha ny vinan'ny toetr'ny ny andro ho amin'ny rampitso maraina ny jerentsika amin'ny antsipiriany dia azo orana malefaka ny aty amin'ny fatra Isava, Analanjorofo mety hitatra hatrany Toamasina. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny aty amin'ny ilany Atsinanana Sofia miazo ny Alaotra Mangoro, ny fatra Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Ny fatra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa mety hifangaro eo ny rahona sy ny zavona indrindra vao maraina ho an'ny afovoantany. Raha ny tolakandro indray dia mitoy ihany ny orana ny aty amin'ny fatra Isava, Analanjorofo ary Atsinanana. Iverina ny rahona mety arahana herikerika manify indraindray ny aty amin'ny fatra Atsimo Atsinanana, Fitovinany, Vatovavy, Alaotra Mangoro, ny ilany Atsinanana Sofia ary ny ilany Atsinanana ny Antitany. Ny fatra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na hibahan-toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny vinan'ny maripana indray manodidina eo amin'ny 3 degré maripana ambony indrindra aty Antsohi sy Mahajanga, eo amin'ny 20 na 20 degré kosa ho an'ny afovoantany, tafidina 5 degré maripana ambany indrindra any Vakinankaratra. Ny vinan'ny toetr'ny ny andro amin'ny alahady indray dia saika miamaina aloha ny akamaroan'ny fatra maro eto Madagasikara, mety hisy eo ny zavona vao maraina ho an'ny fatra sasany eto amin'ny afovoantany. Ny orana efa mahazatra any amin'ny fatra Isava sy Analanjorofo ary ny fatra Atsinanana dia hitoetra eo foana. Andrahona mety arahana herikerika manify na orana tandrifin-drahona indraindray motsiraka ny fatra Vatovavy, Fitovinany, Mipaka hatrany Atsimo Atsinanana. Raha ny vinan'ny maripana mananika hatrany amin'ny 3 na 4 degré maripana ambony indrindra aty amin'ny fatra Iboeny sy Sofia, eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré kosa ho an'ny afovoantany. Maripana ambany indrindra 7 degré any Vakinankaratra. Motsiraka Atsinanana saika eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 7 degré eo ny maripana ambony indrindra. Amin'ny vinan'ny toetr'ny ny andro ny alatsinainy indray dia manjaka aloha ny zavona ny vao maraina ho an'ny afovoantany iray manontolo fa misava ihany izay rehefa misangatr'andro. Azo orana malefaka ny aty amin'ny fatra Analanjorofo, motsiraka Sava ary mety hipaka hatrany amin'iny ny tendrony avaratry ny nosy iny. Noho ny fandalovana rindrin-drahona ao atsimo Madagasikara dia andraindray na hitondra rotsakorana kely indray aty amin'ny fatra atsimo ho amin'ny alatsinainy alina, izany hoe aty amin'ny fatra atsimo andrefana, Androy ary Anosy. Raha ny vinan'ny maripana dia hisy fiakanana maripana indrindra amin'ny afovoantany mananika hatrany amin'ny 3 na 4 degré ny maripana ambony indrindra, 20 degré kosa maripana ambany indrindra ny Vakinankaratra. Mafana indrindra tazantsika amin'izao fa aty amin'ny fatra avaratra andrefana nosy, izany hoe amin'ny fatra Boeny sy Sofia manodidina amin'ny 3 na 4 degré. Izay ny mahakasika ny toetr'ny andro fa araka ny efa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia indro atolotanao indray ny tamin'ny falitondrivotra teto Antananarivo. Raha tazantsika amin'ny kisary izao dia ambany amin'ny ankapobeny ny tamin'ny falitondrivotra ary saika ambanin'ny fetrany OMS avokoa ny rehefa voaray nandritra ity herinandro ity. Raha ny mandrafitra ny toetr'ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hijanona ao ambany ny tamin'ny falitondrivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray mivinan'ny toetr'ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay vete mety Madagasikara dia mirary faran'ny herinandro finaritra ho anao. Veloma tompoko.